Feno 17 taona ny GCI tanàna ny Jeune Chambre Internationale Antananarivo. Ho fankalazana izany dia nisy ny porte ouverte izay nokarakarainy izy ireo androany ary aharitra roa andro etsy amin'ny Chambre de Commerce et d'Industrie etsy Antaninarenina, entina indrindra ampahafantarana ireo asa vita nanomboka tamin'ny niorenany. Mankalaza ny 17 taona ny GCI na ny Jeune Chambre Internationale eto Antananarivo, tafiditra ao anatin'ny hetsiky ny fankalazana ny porte ouverte izay nokarakarain'izy ireo androany tetsy amin'ny Chambre de Commerce et d'Industrie etsy Antaninarenina, ary aharitra roa andro izany hetsika izany, izay tafiditra ao amin'ny fandarana voalohany amin'ny fandalovan'ny filoha-hevitry ny GCI Itahy Arthur Naniare. Hetsika izay natao indrindra hamoahana ireo asa vita nandritra ny taona niforonan'ny GCI. Misy efatra ireo sehatra isan'ny GCI raha nambaran'ny filoha nasionaly ny taona 2024. Manana domaine efatra izay ahafana miasa, dia misy ny domaine individuel, izany hoe mampitombo ny traikefan'ny membre tsirairay, dia misy ny domaine communautaire, ny fandraisan'ny andraikitra ny membre eo amin'ny fiarahamonina, dia misy ny domaine internationalisme izay fahaizana mifandray amin'ny firenena hafa, dia farany ny domaine affaires izay mampianatra ny membre ny Jeune Chambre andray andraikitra eo amin'ny fandraharana. Anisan'ny sekoly mikarakara ny tanora ho lasa olombanona ny GCI. Ny Jeune Chambre dia sekoly karakara tanora ho lasa olom-pirenena vanona. Dia anisan'ny ny tetikasa efa vitan'ny Jeune Chambre raha ilaza fa tsy ny eto Antananarivo ihany, dia misy ny concours best business plan izay natao tamin'ny taona 2024 iran'i Madagasikara izy io, dia natao ampivoatra ny tontolon'ny fandraharana eo amin'ny tanora. Dia ankoatran'izay misy koa tetikasa maromaro, dia ny Carrefour des entrepreneurs, dia mbola amin'izay tontolon'ny fandraharana zay, dia efa 7e édition zany amin'ity taona ity ny Carrefour des entrepreneurs. Ankoatran'izay misy be dia be ny projet de formation izay ataon'ny Jeune Chambre koa amin'ny fikarakarana tanora ho lasa olom-pirenena vanona. Ankoatra izay dia mankalaza ny fahazato taonany ihany koa ny GCI eto Madagasikara amin'ity taona ity. Isy ny hetsika GCI History na ny famoahana boky ny tantaran'ny GCI. Ankoatra izay dia isy ny karavanina lehibe karakarain'izy ireo na ny karavanina son izay hainga avy any Tuléar hiazo anantsiranana. Ary isy ihany koa ny hetsika communautaire izay tanterahan'izy ireo ao anatin'ny faritra 10 andalovan'izy ireo. Anisan'ny tena mahafapo ny filoha-hevitry ny GCI ao anatin'ny firenena sivy, Andriamatoa Itahy Arthur Naniare izay mandalo amin'izao fotoana izao ity hetsika karakarain'ny GCI eto Madagasikara ity. Olona feno 12 taona ka hatramin'ny 70 taona ary manana finiavana hianatra moa no afaka miditra ao anatin'ny fikambanana GCI raha nambaran'ny filoha nasionaly.